maniry fatratra an' Jesosy ianao. Mety ny antony nahatongavanao eto hijery an' Joseph tafy. Fa Jesosy maniry anao. Amen. Ao am-pon'Andriamanitra ianao. Mety fomba ihany no nahatongavanao eto hoe hijery an' Joseph tafy. Fa raha ny tena marina dia zao hoe efa ao am-pon'Andriamanitra ianao, efa ela Andriamanitra niandry anao, efa ela izy ny naniry hiombona aminao. Dia ity fotoanandroany ity aza vela andalo fotsiny ity fotoana ity. Amen. Dao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy. Alohan'ny rehetrarehetra dia manasanao ahitsangana. Dao tsika hira an'ilay hoe fanahy eo midinanao ka afenoy tanteraka ao. Ataovy tonotonom-bavaka izany. Asao ny fanamasina. Fa raha tsisy ny fanamasina tsika dia zava-poana. Adinoy manodidina anao. Aoka ianao ahita an' Jesosy izay nangataka mba hidina ny fanamasina hoe ety ambony tany. Fanahy eo midiny anao. Fanahy eo midiny anao, ka fenoy tanteraka ao, rako finyerinao ao, mba handeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny anao. Fanahy eo midiny anao, ka fenoy tanteraka ao, rako finyerinao ao, rako finyerinao ao, mba handeha tsy ho reraka. Mba handeha tsy ho reraka. Raha sitraka ao dia asan-drato any amin'ny lanitra ny tananao. Teneny Jesosy hoe tena mila anao ny tontolo-piainako. Tena mila anao tontolo-piainako. Tsy mahefa na inona na ino izay fanamasina ho raha vao ilozanao. Tsy mahefa ninon'inonao raha zao ianao. Mila ny herinao zahay isan'andro isan'andro, isa-minitra isa-minitra Jesosy. Asao fanamasina androany. Asao fanamasina hikasika ny fonao. Asao fanamasina ameno anao. Asao fanamasina hiteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Asao fanamasina ampiteny ny mpanompony na amin'ny hira na amin'ny toriteny. Meo amin'ny fanamasina ny fitondrana ny fiainanao. Meo amin'ny fanamasina ny familiana ny fiainanao. Fa tsy vita ny herinao io, tsy vita ny tanjakao io. Afaka miezaka ianao fa efa nanandranaky fa tsy vitako liza raha vao tsy eo ny fanamasina. Teneno ny fanamasina tena mila anao, tena mila anao tontolo-piainako. Teneno izy tsy mahefa na inona na inona. Tsy mahefa ninon'inona raha zao ianao. Mila ny herinao zay ny fanamasina. Ny herinao mampatanjaka anay. Raha mandresy zay dia noho ianao rery any.
teny eo am-pilatanan'ny fanamasina izao fotoana izao. Fanamasina manasanao zahay, raiso an-tanana fitantanana izao fotoana izao. Aoka sisy zavatra hitranga eto raha tsy ny sitraponao ihany. Aoka angina ny nofo rehetra, aoka angina ny fisaintsaina ny nofo, aoka angina ny maha-olombelona. Fanamasinao tario tsirairay avy anao izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy olona ve eto aoka izy hiteka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Raha nitondra baiboly ianao dia andeha ovakitsika ny Salamo 8:4-5. Salamo 8:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Iza nitondra baiboly atsangany kely ny tanany. Ataovy miodikodina kely ohatran'izao fotsiny. Alleluia. Salamo 8:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy. Fa efa nataonao ambany kely noho n'Andriamanitra izy, ary efa nisatroanao voninahitra izy. Alleluia. Bakitsika rehefa avy eo ny Salamo 7:20-7 fa voalazan'ny soratra masina teo hoe inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy. Raha jerena tokoa ny fiainantsika zanak'olombelona dia zava-poana mpisambodrivotra. Nefa mbola ny velomin'Andriamanitra zasianao androany. Tombonandro lehibe zany. Alleluia. Tombonandro lehibe zany tenenao akaikinao hoe tombony lehibe ho anao zany hoe. Tsy aleonao ve hoe raha va men'Andriamanitra tombony, tsy aleo entina nimpona an'Andriamanitra? Zany sa tsy zany? Za mihitsy. Alleluia. Dia hoy izy ny Salamo 7:20-7. Hoy izay mihira sy mandihy, loharaniko rehetra dia ao aminao. Loharaniko dia ao amin'Andriamanitra. Loharanao dia ao amin'Andriamanitra. Loharantsika dia ao amin'Andriamanitra. Hoy izy ny mpanompon'Andriamanitra ombiany hoe isika dia tsy hafa misaraka amin'ilay nahary antsika. Tahaka ny trondro raha vao tsoahana ao anaty rano dia maninona? Maty. Tahaka ny zava-maitso raha vao tsoahana eo amin'ny tany dia malazo dia avy eo maty. Dia ohatran'izay ny tenen'ny mpanao salamo hoe loharaniko rehetra dia ao aminao. Hiritsika, anditsika rehefa avy eo hitsoaka an'Andriamanitra tsika dia tsarovy fa Andriamanitra nanome antsika zany hery zany mba hahafahantsika mamerina ny fofinaina ho antom-pisitsika ho an'Andriamanitra rery ihany. Salamo 7:20-7 andeha hoe raha tsika mamaky ataontsika miredona tsara mba tena hoe ho an'Andriamanitra le izy. Salamo 7:20-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izay mihira sy mandihy, loharaniko rehetra dia ao aminao. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Ninona ataontsika eto na mihira na mandihy dia aza dinoina fa loharanontsika dia Jesosy. Tsy velontsika raha tsy Jesosy. Afaka miezaka ianao amin'ny herin'ny tenanao fa zay nanandrana dia tsy lasa lavitra. Fomba fiteny le hoe tsy lasa lavitra ohatran'ny volon'ny Dora. Fa tena marina nefa zany. Hatreo ihany ny volon'ny Dora. Dia ohatran'izay koa afaka miezaka amin'ny herin'ny tenantsika fa ny loharanontsika dia Jesosy. Nomeno ny fanamasina. Raha vao tsisy ny fanamasinantsika miasa maina. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy andraisantsika any pasteur Joseph Tafy. Alleluia. Ataovy mafy ny tehaka. Alleluia. Alleluia. Tsy mafy tsara ny alleluia. Alleluia. Ndao tsika hiteha-tanana mafy ho an'ny tompo. Arabany akaikinao lazao izy hoe Andriamanitra hiasa manokana aminao androany hoe. Dia tena izy hoe ahitan'Andriamanitra miavaka ianao androany. Ety am-piandohana dia te hisarika ny sainao fotsiny hoe manomboa mahitan'Andriamanitra miavaka eo amin'ny fiainanao. Tamin'ny andron'ny Jesosy rehefa tonga teto an-tany dia be dia be ny akamantatra tonga tao am-pon'ny olona, tao an-tsain'ny olona, ny mpanora-dalàna. Eny fa na hijaona aza dia nanontany hoe izy ve le ho avy? Izy ve le ho avy? Dia nampanontany an' Jesosy. Betsaka ny fanontaniana mipetraka hoe izy tokoa ve le izy? Dia nivalina ataon'i Jesosy dia hozy izy hoe mandana lazao fa mandeha ny mona, miteny ny marenina, miteny ny mona azafady mandre ny marenina. Dia
nisy jamba tao a nahitan'Andriamanitra miavaka, nahitan'i Jesosy miavaka mihitsy. Ny fahitan'ny olona hoe Jesosy tena mbola mpaminany, Jesosy mbola ohatra zao, fa ilay jamba anankiray no nyteny hoe raha mandalo ilay mpanasitra anahy, tsisy olona afaka hanakana androany hariva. Ny fahitanao an Jesosy eo amin'ny fiainanao a dia hiavaka androany hariva. Sady zany teneno akaperez ny akaikinao hoe ento lavitry ny fahazarana androany hoe. Teneno zay mandehana any amin'ny lalina hoe kapo tsara sory, teneno izy hoe ento lavitra ny fahazarana androany hoe. Dia teneno izy hoe mandehana any amin'ny lalina mite hafa-mafy an'Andriamanitra. Dao tsy kideran'Andriamanitra ilazitsika androany hoe Jesosy ianao no lehilahy mahery indrindra, dao tsy kifaly eo anatria. Sendra mandalo urin favamendo lela maere tupunier izi mandalo lela malaza tupunilak panzakanazo lela maere tupunier izi mandalo lela malaza tupunilak Zufti lilai malazam fagagane Izi panzaka tumpuni lake Izi sendra mandalo urin favare Lela maere tumpuni Izi manazo Lela malaza tumpuni lake panzaka nazo Lela maere tumpuni Izi manazo Lela malaza tumpuni lake panzaka nazo Dopo yura kura kama fantutike Idera silaza wana diamante irenya Idera silaza wana we Eri siaza mandrakizai Idera silaza wana we Lela maere tupuni Izi manazo Lela malaza tupuni lazo Banzaka nazo Lela maere tupuni Izi manazo
Dotsika mbola ilaza hatrany hoe ianao ny mpanjakanay tompo ianao ny tomponay Jesosy ery sy fahefana fitondrana sy fanjakana fanabana rehetra dia tsoroka fifanandrisanao resy ny fasana ny fanjakanao tsy anam-pataperana nazeranao fanjakany aizina manjakanao amin'ny famarinana panjakany panja flu iza Jesosy zanak'andra marina Osana fanjakany suruna Ianao lay nanomana nanangana uzanaka andovana menao fahefana anitsaka menarana sy andresy ny hery ny ratsy nazeranao fanjakany aizina manjakanao amin'ny famarinana lazao ny panjakany panja flu Jesosy zanak'andra marina Osana hoanao Osana hoanao panjakany panja katsaiko alo fanjakanao ankamaminy famarinanao katsaiko alo fanjakanao io ihany katsaiko alo sandratsika amina tranotanantsika dia ataontsika izay feokiry zay katsaiko aloha fanjakanao Jesosy raha azonao atao dia asandrato ny vavaka ao teneny mihitsy Jesosy ny fanjakanao ny voalohany indrindra fanjakanao ny voalohany indrindra dao mbola nanatra vavakantsika ao anatin'izany dao atsika nanatra ny vavaka dao atsika hiteny hoe Jesosy ny fanjakanao aloha androany Andriamanitra androany Jesosy dia hijoro zay Jesosy hoe amin'ny famarinanao amin'ny fanjakanao Jesosy Now
tia tanana mafy fantompo a zany indrindra Jesosy androany Jesosy dia miondrika eo anatrihan'ny fahefanao zay miondrika eo anatrihan'ny fahefanao lehibe zay ianao no mpanjaka anay ianao no filoha ambony filoha rehetra ianao no tompo mpanjaka ny mpanjaka dao faofatsika amin'ny lanitra trano tanantsika dao tsika iankoko eo anatriany dao tsika ilaza androany hoe ny fahasoavanao no mahato zao anay aiza tokoa Jesosy ny afara anay aiza no fiafara anay azonay sary an-tsaina hoe raha toka tsy navotanao zay raha toka tsy navotanao zay niala amin'ny fahamaizina Jesosy dia tsisy ninninna azonay atao rehefa tonga ny fotoanandro hoe anangona ny olona ianao Jesosy eo raha ohatra ianao ka tsy nanolotra ny fiainanao teo amin'ny hazo fijaliana raha ohatra ianao ka tsy nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana dia very zay tsy tanteraka ny fotoanandroany tsy tafahoana zay Jesosy tsy afaka hoe tena nanandratra zay androany fa noho ny fahasoavanao Jesosy noho ny fahasoavanao no mahato zao anay dao lazayntsika mifotsika rehetra trano ao anatin'ny fanany vavaka zay hoe Jesosy ny fahasoavanao no mahato zao any iza moiza izao mihoatrany amin'ny falebiazanao zay lay tsy mendrika anao ny androko sisa izao sy zay arako aminao dia mbola famindramponao dao lazayntsika rehetra fara izao Sanganao le tany amin'ny foana tany amin'ny tsinotsina Jesosy no najoronao andra iraiko ny fahasoavanao dia mbola ny famindramponao toko ny fanotronanao iza no toanao fa tsisy azoarinao miakiny falebiazanao no mbola ilaza trano faraha izao no toy izao faraha izao no toy izao na zao mifono rehetra dia tsisy avy amiko fa avy aminao tsisy avy amiko fa avy aminao na zao mifandresendra tanteraka hoe zao lay tsinotsina Jesosy ao zao lay tsinotsinona lay tany andavaky ny liona nefa dia natsanganao no mbola lazahantsika trano hoe faraha izao no toy izao faraha izao no toy izao tsisy avy amiko fa avy aminao Jesosy dia tsisy avy amiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona zao lay tsinotsinona natao andavaky ny liona fanatsanganao ozanaka dao tsika nandratra ny tanantsika trany zao lazainy Jesosy amintsika androany ariva ozy izy hoe avotsory zay any aminao rehetra fa hitondranao amin'ny avona izy hitondranao mbola hitondranao miakatra izy da ataontsika vavaka androany hoe Jesosy mety aminay ny fitantananao
mety aminay ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay dao tsika tena anaiky azy dao tsika ilaza isotra azy hoe Jesosy mety ny fitantananao anay ekenay ny fitondranao ny fiainanay na dia mandalo zavatsarotra azy indraindray na dia mbola tsy tonga any amin'izay toerana irian'Andriamanitra tongavana azy dia lazao manomboka androany hoe Jesosy mety Jesosy mety aminay Jesosy asandrato izay vavak'izay asandrato izay vavak'izay asandrato tananao dia teny hoe Jesosy mety aminay ny fitantananao mety aminay ny fitondranao mameno anay ny fahasoavanao mameno anay ny famindramponao mameno anay ny fitantananao mameno anay ny fanotronanao Jesosy asandrato hatrany mivavaka ao asandrato hatrany mivavaka ao Jesosy mety aminay Jesosy zay rehetra nitondranao anay hatramin'izay atany mbola tany andavaka zay Jesosy tany anevitra zay tany amin'ny tsinotsino zay tany amin'ny tsisy mahita zay Jesosy tany amin'ny tany foana zay fony tsy mbola nanana ninino zay na androany azy Jesosy dia mbola mandalo aty na dia mbola misedra zavatra zay Jesosy dia fantatray fahitondranay amin'ny avona zay tsy takatray Jesosy manaiky ny fitantananao manaiky ny fitondranao manaiky ny fitantananao Jesosy ny fiainanay raisy Jesosy avotsitray Jesosy ny aminay avotsitray ny mombanay tena miantoraka zay miankoko zay miankoko eo anatrianao zay miankoko eo anatrianao zay mameno ay ny fahasoavanao mameno ay ny fitiavanao averitsika zay mameno ay ny fahasoavanao eo ihany mameno ay ny fitiavanao lazao mifono rehetra mameno ay lazao amin'ny Jesosy zay hoe mameno ay avereno hatrany averiberitsika zay hoe mameno ay fahasoavanao mameno ay fitiavanao mameno ay fahasoavanao ataovy amin'ny foresy lahatra tanteraka androany mameno ay fahasoavanao mameno ay fahasoavanao mameno ay lazao mafy hatrany mameno ay fahasoavanao mameno ay mameno ay fahasoavanao mameno ay fahasoavanao mameno ay lazao hatrany mameno ay fahasoavanao Jesosy resao lahatra tanteraka ny aminao mameno ay fahasoavanao mameno ay mameno ny famindramponao mameno ay ny famindramponao manaraka ny fanontronana faraizao utuizao Tiziamiam que o fahadiam nawe Sorezimuziruna Ritawandava kiliriuna Ifana tangana Uzanaka Ifana tangana Uzanaka Sotra Jesosy ataontsika tena anao vavaka anakireo Jesosy misaotra ny amin'ny fahasoavanao ataontsika ohatrany hoe hira filamatra mihitsy Jesosy roa arivo taona lasa izay nanoloranao ny tenanao teo Calvary zay le fahasoavana zay le fahasoavana zay le fahasoavana Viaizamu ni famtena ilai pantakani vuni
Atsika mbola hisaotra azy lazao Jesosy misaotrany amin'ny asa vitanao ro alivitana azy. La ianarana tsara indrindra, la ianarana tsara indrindra, ianaran Jesosy Kristy mpanjaka. Alleluia. La ianarana tsara indrindra, Tico e de
famonjena anay, ilay anarana manafaka anay, ilay anarana mitondra fifaliana sy fiadanana. Jesosy tsy vola tsy harena ny fiadananay, fa ny fanananay ianao miraikitra ao anatin'ny fonay ilay vatofanjika Andriamanitra. Fa ny tenanao aza Jesosy dia nipotipotehana, nososena ny anaranao, ny mampanjaka anao, ny satroana tsilo ianao Jesosy, mba hanananay fiainana androany. Saotra Jesosy, saotra betsaka Jesosy, saotra betsaka Jesosy, ndao tena hoe saotra ny Jesosy tsika sy ianao androany. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, fa nizaniza anarana Tompo atsoinay amin'ny fotoana mahatery anay sy mahory anay, ny anaranao ihany. Mavonjy anay ny anaranao, ny anaranao, mavonjy ay ny anaranao, mavonjy ay ny anaranao, ny anaran Jesosy Kristy mpanjaka. Mavonjy ay ny anaranao, mavonjy ay ny anaranao, tsy manam-paro, tsy manam-paro, mavonjy ay ny anaranao, mampandresy ay, mampandresy ny anaranao, mampandresy ny anaranao,
mandrapatoriko Jesosy iraiky ny atsarana Iroya tikanao tompo tikanao tompo tsy mafoy ahy ny famindramponao ny tananao no miazona ny fiainako marainao vao mifoa mandrapatoriko Jesosy iraiky ny atsarana azao Jesosy natoky anao teo amin'ny fiainako amen senao ai fa tsara loatra Ianao isaky ny miainao Jesosy iraiky ny atsarana saotra betsaka Jesosy tiako ny feonao mitondray tiako ny feonao tondray mamaky ny afo tondray mamaky ny afo nanatsiarina akaiky indrindranao fantatry fianao ny raiko fantatry fianao ny raiko sy sakaizako Jesosy iraiky ny atsarana natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ai fa tsara loatra Ianao isaky ny fiainao
Jesosy, we like you near time. That's it, Ira. Jesosy, viraiky ny atsaranao. Ndavirantsika ihany. Natoky anao teo amin'ny fiainako. Natoky anao teo amin'ny fiainako. Tsy miankina tamin'ny fahalalako anao zany Jesosy. Fa tsara anao. Tsy miankina tamin'ny famarinako teo anaty anao. Isakini miaina Jesosy, viraiky ny atsaranao. Jesosy, viraiky ny atsaranao. Jesosy, Let's get there.
misaotra anao ny amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Misaotra fa manamboatra ny toeponay ianao androany. Misaotra fa mampijoro tsara ny fototra iorenan'ny fiainanay ianao. Androany hariva Jesosy dia ny teninao no ilaza, ny teninao no hanambara, ny teninao no ampiorina ny fonay mba hanananay ilay toepo tsara eo anatrehanao Andriamanitra. Kasio indray izay androany, kasio fonay izay, kasio fiainanay ny any anaty lalana Andriamanitra. Fitalinao Kristi manompanao Jesosy. Zany indrindra Jesosy, zany iranay, zany mifonay androany hoe te hitanao isandratry zay, te hitanao eo aloha zay, te hitanao eo aloha zay Jesosy. Indrandray zarotreke fiainana dia fanitry zaho ane tsy maintsy aleko mietry farany ambany isandratana mambony izany ho hitany vazan-tany farany lalanao no lala farany lalanao no lalako sitracão no sitraco e ele não no ele que se sentico faz a entidade se vier tu faz felicidade até ele se
Ataontsika ity tanana mafy ny tompo. Ataontsika mbola ity tanana mafy azy. Ataontsika mbola ity tanana mafy azy. Ataontsika mbola iorakoraka mafy any Jesosy. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ampijorotsika hanana fototra tsara eo anatren'Andriamanitra. Sa tsy izany? Araka ny efa fianarantsika, araka ny efa voaraintsika foana hoe Andriamanitra miasa amin'ny fo, amin'ny toetra mba hananantsika fijoroana tsara amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Androany tehiteny aho hoe Jesosy hoeto lavitry ny fahazarako aho Jesosy. Tena teneno aloha ny eo akaikina hoe hoeto lavitry ny fahazarana izay androany. Teneno amin'ny Jesosy aloha hoe hoeto lavitry ny fahazara zay Jesosy aloha. Zay aloha tenenao Jesosy hoeto lavitry ny fahazara zay Jesosy. Teneno akaikinao hoe andeha lavitra sika androany hoe dia amafiso aminy andeha any amin'ny lalina tsika androany hoe. Fa maninona moa hoe miala ny fahazarana foana, maninona moa ny hoe mandeha any amin'ny lalina foana. Satria rehefa any amin'ny lalitsika, rehefa any amin'ny lalitsika no zahana Andriamanitra toetra, rehefa any amin'ny lalitsika no mena Andriamanitra ny vision, rehefa any amin'ny lalitsika dia miresaka amintsika Andriamanitra. Satria rehefa mbola eo amin'ny akaikitsika dia ozy isitsika hoe mbola vitako. Satria rehefa mbola eo amin'ny marivontsika, rehefa mbola hoe akaikaiky ny fototra hijoroantsika dia ozy isitsika hoe mbola vitako rangahy io mbola vita ny fahaizako, mbola vita ny heriko, mbola tsy mila an'Andriamanitra satria mbola manomboka mampiasa ny fanafody ohatra na mbola mety mampiasa izay zavatra eritreretin'ny saintsika. Fa rehefa any anatin'ny lalitsika dia tsy misy afa-tsy hoe Jesosy Jesosy mitenena amiko androany anao hira anankiray zay ozy hira anankiray hoe ny fanotronan'Andriamanitra. Ny fanotronan'Andriamanitra no anaraka atsika naiza le atsika na any amin'ny lalitsika dia amoaka atsika amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Satria na any amin'ny mazava na any anatin'ny lalitsika dia miaraka amintsika foana ny fanotronan'Andriamanitra. Isakiny miona amin'Andriamanitra dia mahatsiaro anao anaty tonom-bavaka. Mientana ny fo ahitanao isandratra, ahitanao ifo, ahitanao hiakatra. Teny aminao raha mandeha andalana, ny fiainan'i Jesosy no indro tazana dia ampamirapiratra ny tavany aminao. Ka naiza le na fikasana atao ka mirary anao ho tain'Andriamanitra. Tononiko aminao ny fahatsarany lanitra, ny fanotronany no anotrona anao. Ka ny herini
hoe zanak'Andriamanitra sy ro toe-panahy araka an'Andriamanitra ny voninainy amirapiratra aminao ny fanotronany anaraka anao kamirary anao tain'Andriamanitra kamirary anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotrona anao tsy hainao faheriny ka ny heriny ho herinao dola zay tsika mirary anao tain'Andriamanitra ka mirary anao ho tain'Andriamanitra dola zao amin'ny akaikinao hoe tononiko aminao ny fahatsarany lanitra hoe tononiko aminao ny fahatsarany lanitra fanotronany no anotrona ny fiainanao fanotronany no anotrona anao ka ny heriny ho herinao Alléluia. 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 Afifaliana foana ny tafahona amintsika tsirairay avy manona fahasoavan'ny Tompo. Iza mifaly androany niarany dera tamin'ny pasteur Joseph ta te hafa mafy an'Andriamanitra ianao raha faly ianao tsy sanandro izy ny eto amintsika mandroany aloha mandalo izy fa rapitsony tsy haiko ka hitsang angataka amin'ny vatintsika mba ho akety anoloana hivavaka ho an'izy ireo tsika tena izy tsy voadona tamin'ny hira izay napetraka Andriamanitra tao am-pon'ny Joseph Dafy dia mino fa tsisy anangatanana naray azy nanampy antsika izy eo amin'ny fidirana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandalo ety amintsika izy androany nanolo teny izy ho avy eto amin'ity toerana ity tsy akaterena fa te hiona aminareo ndreny izy telo mianaka hiara hivavaka ho an'izy ireo tsika samy hanindritra ny tanantsika ety anoloana hivavaka ho an'izao mpanompon'Andriamanitra izao asandrato ary mivavakantsika ray masina tsara indrindra zany an-danitro ndreto mpanomponao misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fiainana izy telo mianaka misaotra anao zay Jesosy satria fitaovana tsara eo am-pelantananao izy mitondra ny fanatrehanao Jesosy malalo makasitraka anao zay ny amin'ny tombontsoapasoavana nataonao tao am-pony izy ireo ny andalo eto amin'ity toeran'ity androany andraisanay hery amin'ny alalan'ira fiderana izay napetraka ao am-bavany apetraka ao am-pelantananao izy telo mianaka Jesosy ny amin'ny projet tsara rehetra indrindra ny maninao an'izy ireo
tsisy raraka na ray ary ninninna fikasana tsara no maninao an'izy ireo Jesosy ianao ny anatanteraka an'izany ianao ny ameno an'izany zay mbola mety ho fahavangana ihany koa ianao ny ameno an'izy ireo hoeto lavitra ny mpanomponao mifiderana hoeto i Jesosy hoeto foana izy hoeto miakatra foana na izanaizy hitondranao azy dia tsy hiverin-dalana mandrakizay izy Jesosy fa tena hoe anompo anao taio ny fiainany taio ny zanany taio ny vadiny taio izy telo mianaka amin'ny anaramahery Jesosy Kristy Tompo amen. Tea tanana mafy ho antompontsika makatsitraka indrindra pastera sy prinsia mbola tsoty ry zareo fa mbola hiverina kely rehefa avy eo sao dia tonga dia lasa mody eo ianao amen. Afaka mahazo toerantsika toko misaotra ny Jesosy dia misaotra amin'ny mpanompony mbola nameny izao tompontsopasoavana izao ahafahana indray mizara ny sitrapon'Andriamanitra eto amiko manokana raha mipetraka teo am-pitoerana teo dia tena nanana fahatsapana hoe raha izao ny toy izao ianao tahaka izao dia tsisy nizaniza homem-boninahitra fa Jesosy rery ihany no homem-boninahitra. Rehefa nandeha ny fiankofana teo dia tena reko ny tompo mikasika hoe enoy izany iry izany fa tsisy mahavita anao akoatranahy tsisy nizaniza nanampy an Jesosy raha nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy fa fanolorany tena ny samy rery ampitiavana na nolorany tena mijeny ianao. Androany te ampatsiaro antsika tsirairay avy ny alafo ny vidiny raha ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana na latsa ao antsika. Misy fotoana ny zavatra rehefa omena dia ohatrany hoe tsisy dikany fa rehefa tsy ananana le izy dia zay vao sarobidy. Andoantsika tena ametraka sarobidy zany raha ny Jesosy na latsa ao antsika isanandro zany. Nandeha teo ny hira hoe tena tsisy mahavitanao afa-tsy Jesosy zany. Betsaka ny hira nysesisesy teo zay namporotsaka ny ranomasontsika nakasika ny fotsika zany hoe fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Zavatra tsotra kely fotsiny no zaraiko amintsika androany hoe any Jesosy ve ianao, any tompo ve ianao, ny fiainanao ve any Jesosy marina tokoa. Haitsika ny mihira, haitsika ny manangan-tanana, haitsika ny mihira reny hira be dia be reny natao amin'ny teny gasy natao amin'ny teny vahiny fa zao misy fetraikany eo amin'ny fiainanao ve reny, tena iainanao ve reny zavatra teneninao reny. Raisitsika neny Baiboly ao amin'ny Kolosiana 3:7-20 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy manao hoe ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona, an'ny Tompo. Zany hoe isan'andro ianao rehefa miaina izay le hira nataon'ny taty Bobo teo isaky miaina ozy isaky miaina dia ny anaranao ozy izy no deraiko zany hoe tena iainantsika ve zany tsisy zay tsy mahaina zany hitra zany na hatramin'izaza zay mbola minono eny angamba tsy mahaina izay fa tena disika loka ato amin'ity asa fanompotsika ity zany hira zany fa zao firy ny tena miaina an'izany hoe Jesosy miaina ho anao velona ho anao ny zavatra rehetrarehetra ataoko dia anao daholo. Amin'ny fotoana rehefa miaina zavatra ohatran'izany ianao dia mahare fahasambarana ianao miaraka amin'ny Jesosy. Misy fotoana nge inona moa mahatonga ny olona miverin-dalana satria zao tsy azo le vola tsy azo le vady tsy sitrany zany hoe indraindray ny anatonatsika an Jesosy hitadiavantsika ny valim-bavaka fa tsy mba hoe manantona anao a Jesosy satria anao a Jesosy betsaka ny olona miaina ho azy fotsiny eto tany fa tsy mba misaina izay ho an'ny Tompo. Inona no an'ny Tompo? Tsy le fanatitra, tsy le zavatra ataonao iny fa no an'ny Tompo le teniteneninao iny, le teniteneninao iny no an'ny Tompo, le fisainanao iny no an'ny Tompo, le zavatra ataonao iny, le toetranao iny no an'ny Tompo iny. Te hiteny amintsika andro any hariva hoe eo amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao
dia ataovy misy tombony ho an'ny tompo daholo. Jesosy ange matazana antsika e. Tazany ianao, hitany daholo zasy ianao, dia izao firy amintsika ny vonona manome ny zavadrehetra ho an'i Jesosy. Teneniko androany tsy resa-bola mihitsy tsika androany, fa resaka fiainam-panahy ao an-tokantrano. Iza ny tena tia ny vadiny tahaka ny ho an'ny tompo? Iza ny vehivavy tena manaiky ny vadiny? Zany ange mahatonga ny lizy tsy tanteraka, satria ataonao ho anao le izy dia marary ianao rehefa tsy mahazo valiny, fa rehefa ho an'ny tompo le izy dia ohatrany tsy mare ninina kory ary ianao. Marina zany sa tsy marina? Amen. Zany mahatonga ny olona na fiainan'ny olona betsaka lavitra amin'ny mason'Andriamanitra. Tsy akaiky ny mason'Andriamanitra ny fiainan'ilay olona, satria ninina zavatra ataony rehetrarehetra dia manao zavatra izy ho anazy. Raha mamafy izy zao dia ho anazy, raha mihiry izy dia ho anazy daholo, fa tsisy ho an'ny tompo mihitsiny. Fa rehefa manomboka miova ny fomba fijerinao, rehefa manomboka mijery an'i Jesosy ianao, dia manomboka izy ianao Jesosy rehefa miteny dia ho anao, rehefa mihira dia ho anao, rehefa manao zavatra ho an'olona tsy handratra olona, fa tena ho anao. Dia ao anatin'izay zavatra izay dia manomboka mitodika any amin'ny zasy ianao mason'i Jesosy, manomboka mijery antsika Jesosy. Tsy mila ianao miteny hoe zao mibanga ny fiainako Jesosy zao ny zavatra tsy ampy, zao ny zavatra mbola ilaiko anao. Tsy mila an'izany tsony ianao. Zay ny tenen'i Jesosy. Hain'ozy izy, hain'Andriamanitra daholo zay ilainao, na dia tsy miteny raha vavanao. Rehefa tamintsika tany am-bohaka, tsisy ny teny mihitsy ny tao hoe mba ataovy lava volo tsisy, fa izy ihany na fantatra hoe ataoko ohatran'izao ty dia ataoko ohatran'izao ty. Tsisy olona mifidy ray aman-dreny zany teto. Ny anahy ihany na ny ataovy datako, fa raha tsy zany za tsy hivoaka eo. Hitanareo, ataoko mihitsy ny le izy imezanareo indraindray tsika ohatr'izany ny fiainantsika. Raha tsy ataonao ohatran'izao Jesosy sa tsy andeha hivavaka amin'ny Zomà. Raha tsy izao ny zavatra mitranga eo dia zao zao ihany zao ihany. Rehefa manome volana ny vadiko dia izay vao manao raha sy mikarakara eo. Fa rehefa tsisy ny vola, tsisy fitiavana, tsisy fikarakarana, tsisy manaikinaiky zany. Dia zao mitodika fotsiny Jesosy mijery an'ilay manaiky azy ireny. Dia gaga ianao hoe fa manina valim-bavakako tamin'ry azony ry, satria ry nanaiky. Inona ilay hira vao nihirahiraintsika teo? Fa raha ny lalanao ny lalako, tsy enge mitady fahoriana. Tena efa netiny tany amin'ny lalana faran'izay tsotra, mandana fotsiny any amin'ny lalany. Itsio fotsiny fiainanao, itsio fotsiny dianao dia sambatra ianao. Inona zany ny tokony ataontsika azy raha manomboka androany? Jesosy hiaina tahaka anao hiaina ohatranao fa tsy hoe roviana vao azoko banque centrale. Lavitra be le vavako. Andriamanitra nefa miandry ianao amin'ilay kion-dalana ifanenananao, ianao tsy tonga any mihitsy. Izy efa ela be miandry hoe fa raha lalanao nge lalako zay nge le izy fa mitady zavatra sarotra indraindrayntsika kristianina. Tsy te hoentina fa te hitondra. Dia indraindray na Jesosy ary tiatsika bakiona. Hoe zao mety amin'ny fotoanako. Ny nandray Jesosy le fotoanako ohatr'izao mety. Fa raha vao tsy amin'izay dia za ndray tsy izay dia mbola ela be le izy. Mbola tsy antompo zany ianao, aza mamita tena. Raiso ange ny baibolinao amin'ny Koritianina faharoa Koritianina faharoa any 5:10 Koritianina faharoa 5:10 azafady. Dia ny 5:10 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Zao tsara ny tenin'Andriamanitra, maty Jesosy hamonjy antsika rehetra, mba tsy ho velona ho antsika tsonytsika, fa ho faty an'izay maty ho antsika. Iza maty ho anao, Jesosy maty ho anao. Donc zany tsy tokony ho velona ho antsika tsonytsika, fa tokony ho velona ho an'i Jesosy. Dia eo amin'ny 5:10 koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo sika. Eny, na dia mahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy sika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy
dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao izy. Amen. Jereo nge zany tenin'Andriamanitra zany aiza ho aiza amin'izany tsika. Raha maty hamonjy ny olona rehetra izy, zany hoe ianao ve zany nandray an'le famonjeny Jesosy? Misy fotoana ianao le tsy manaiky iny, dia tsy ho anao le izy zany, tsy matoanao izy. Fa amin'ny fotoana ianao le manginy iny, le efa tsy tianao henona mihitsy le hiran'i Joseph Davy teo. Le lalanao tsy izay tiako, eo amin'le tsy izay tiako fa izay tianao iny indrina hoe dinganinao kely iny. Dia izao tsy matoanao Jesosy zany. Fa rehefa le ianao le miditra iny hoe eny Jesosy ataoko le izy nohony amin'ny teninao, dia matoanao Jesosy zany. Dia mandray famonjeny Jesosy ianao, dia tsy ianao tsony le reraka mitady an'i Jesosy iny. Le hoe aiza misy anao ry Jesosy, misy an'le hira iny ohatrany tsy dia tena hirantsika loatra iny, tsy dia atao eto iny le aiza misy anao ry Jesosy, toeranay izy efa elany ny andro ianao fa ianao tsy mampandroso azy. Amen. Raha tsy mahalala an'izany ianao dia tsy matoanao zany Jesosy. Jereo tsara le 5:20 tao, maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty ary mitsangana hamonjy azy. Jereo tsara fa matoan'asa ianao Jesosy Kristy dia izao ianao tokony mandray an'izany famonjeny zany. Manomboka indray vonohy amin'izay le saina ratsy iny, vonohy amin'izay le valifaty iny, vonohy amin'izay le tsy fanekena le zavatra rehetra, le tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny, vonohy ireny fa reny ny atao hoe tsy mampandroso. Betsaka ny olona miazakazaka fa tsy mandeha. Hitanareo le mandeha fotsiny ohatran'izao, dia izy efa tora-tsemboka satria mihetsiketsika fa tsy mety mandroso mihitsy. Dia izy mieritreritra hoe mandeha nesa zany nefa izy tsy mandeha. Zary efa tsemboka satria maninona? Misy zavatra tsy ampy ao. Be dia be ny zavatra tsy ho an'ny tompo. Ka mila ho fantatrao tsara hoe velona ho an'izy ianao ho an'ny tompo ve? Tsy iainareo fiainanao taloha tsony, adinoy daholo fa nany taloha tsony. Esory daholo ireo toetra ratsy rehetrarehetra. Jereo tsara fa tsy haiko nareo fa elany nandinihako niaraka tamin'i Jesosy niodina ihany dia nitady hoe ohatry ny ahoana mihitsy mba azahoako ny fonao Jesosy. Dia nieritreritra hoe ho amidiko ve ny trano? Dia ho amidiko ve? Tena nieritreritra, be dia be ny zavatra nieritreritra mba azahoako ny fony, azahoako an'ilay tena miara-miasa aminy akaiky. Fa zavatra tokana foana ny tonga eo an-tsaiko miara-miasa amin'ny toetra ny foana izy. Hatramin'ny andron'ny Adama, raha mandinika ianao, rehefa niteneny ny Adama hoe aza kitihana ny voankazo voarara hozy izy, ka tsy nanaiky an'izay Adama, dia jereo fa tonga dia tsy mipetraka teo Edena intsony. Be dia be ny zavatra vototra, be dia be ny zavatra vototra rehefa miala eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona. I Adama dia olona farany izay tena niadana izy, fa rehefa niala teo amin'Andriamanitra dia jereo fa toy ny tsisy nininona amin'ny fiainany. Misy fotoana angambany ohatran'ny tsisy nininona izany fiainanao. Famindrapon'Andriamanitra dia miaina ihany tsika, fa izao misy fanirianao efa ela be izay. Ohatran'ny tsy mety tonga any mihitsy ianao ny antony satria izao mbola mikipy ny mason'i Jesosy mijery anao. Fa rehefa manomboka ianao miazakazaka manokatra amin'ny masony, manao zavatra ho anazy, mijery anazy amin'izay amin'ny fotoana rehetra, dia manomboka tsy miala eo masony intsony ianao. Esory ary ndao hiara iaina amin'ny ohatry ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miova zany, izy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, fa itsika mila miova. Indraindray ianao te ho Jesosy zany, hoe za tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Jesosy ny tsy miova mandrakizay fa ianao mila miova na dia androany ary. Misy zavatra eo anatin'ny lohanao ao. Izy ianao hoe ka tsy possible foana ny teneninao, nefa izay teny izay reriny tsisy ao anaty Baiboly. Dia nio anie zany manomboka androany ova ho fomba fijery. Tsy ilainao taloha, tsy ilainao taloha intsony. Ahoana ary ny afantarana hoe nandray an'i Jesosy ianao? Ahoana ny nafantarana hoe manana an'i Jesosy ianao? Ka rehefa eny an-dalana mbola miteny ratsy ihany. Tazatazana ny ananina ny vehivavy firy ny hita miaraka aminao. Dinidinio nke zany taizy Jesosy nanao an'izany. Tsy haiko nareo fa za rehefa miresaka amin'ny tompo dia tena mandinika ohatran'izy ary zany toetranao zany. Dia tena ohatran'izy marina ary zany Jesosy zany. Taizy izy ny nampirafy, taizy izy ny nangalatra, taizy izy ny nandaingy impiry. Sady izy ianao ma tsy teny hoe tratrako izy, taiza. Tsisy zany.
dia izao raha velona ho an'ny tompo ianao dia tsy tokony ho hita ao aminao zany fiainana izany. Ao an-trano tsisy marina na ray ary fa tena hoe sinema tsy mivoaka tele fotsiny fa sinema daholy zay daholy izy ny fitenenana. Fa zao rehefa any Jesosy ianao tsisy an'izay tsony. Zavato amarino isan'andro izay mahany Jesosy ianao izay raha vao manomboka misokatra amin'ny vavanao dia porifoy hoe Jesosy mihitsy izay miteny izay. Rehefa hiaina ianao, rehefa hanao zavatra ianao dia ataovy hita mihitsy hoe ianao io aza mihatsara be la tsy izany tsony tapao izany. Amen. Tsisy olona terena hanota izany ozy izy pastera. Efa tenenina eto foana izany tsy hoe namarana basy ianao dia zany ka tsy afaka mihitsy pastera fa ilay basy efa teo dia tsy maintsy namobokotra akanjo hoe. Tsisy izany. Fa safidinao foana. Safidinao foana ny ianao hota, safidinao foana. Amen. Manomboka androany ajanony daholo ireo fihetsika rehetrarehetra izay mahatonga anao tsy ho an'i Jesosy. Ajanony daholo ireo fihetsika rehetrarehetra na toetra izay mahatonga mason'i Jesosy tsy hijery anao. Io tsy midika hoe firy taona ianao efa nandray an'i Jesosy ianao dia nisy tamin'ny heriny koa zao nanavao. Tsisy idiran'izay. Fa le idiran'le ianao an'i Jesosy dia ianao le tsy tia hoty intsony. Satria izay ny toetra an'Andriamanitra. Ny toetra an'Andriamanitra na dia tiany takininina ary Adama dia izao tsy maintsy nakisany rehefa tsy nanaraka ny sitrapony. Jereo tsara nge Davida mpanjaka olona tena nandalo setra. Rehefa nandeha Davida nizahan'Andriamanitra toetra ny toepony. Olona tena hoe zanaka nefany narina hiakatra ho mpanjaka. Dia jereo tsara ny zavatra nitranga nandalo efitra be. Nandalo fizahan-toetra fa zao jereo ny baibolinao fa tsisy fotoany Davida ny teny hoe za tsy hivavaka tsony. Fa vakio daholo ny salamo. Jehova mpiandry mbola tsy teny amin'ny lapy izy nanao aniny fa sao dia izy inzay ianao hoe ko isy mpanjaka. Midina leny. Mbola tsy tafy izy. Zay ngamba dia azontsika tsara le izy. Mbola tsy tena hoe tonga tany amin'le programmany izy jereo tsara ny lalana lehany namela heloka ny ralahany. Na dia nariny ray aman-dreniny ary ny raiko sy reniko nafoy aho izy fa Andriamanitra tsy nampasany hoe tsy nirarahiny izy fa namela heloka foana. Jereo tsara rehefa nandalo fisedrana izy rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainany jereo fa tsy namaly tsy nandahan'i Jesosy mihitsy izy fa nitoetrany dia jereo fa nitoetra teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana izy. Jereo nge Saoly tsy nandalo hevitra zany. Fa Saoly tonga dia nividiana dia nampiakarina teny amin'ny lapa fotsiny. Fa zao vao niakatra teny indray mandeha tonga dia mivadika tamin'Andriamanitra. Indroa dia farany tonga dia narian'Andriamanitra tonga dia tsy hita amin'ny mason'Andriamanitra tsony. Teny aminao fotoana izao anapahanao hevitra mba handehananao eo amin'ny lalan'Andriamanitra. Ajanony amin'izay ireny lasa taloha ireny mamela heloka ny tenanao. Ninona zavatra ratsy vitanao, ninona olona tsy tianao tiavo amin'izay izy manomboka androany. Dia eo amin'izay ianao manomboka miaraka, manomboka soratana iny ianao sy Jesosy. Manomboka tsy mipetraka tsony ny fanontanianao anatinao hoe ho tafita ihany avy e. Fa tonga dia ozy izy ianao hoe fantatro izay inoko. Manana anjara tsara miaraka amin'Andriamanitra. Tsy zany ange tsy azo foana e. Tsy omeko tsiny ianao raha tsy mino an'izany. Fa ny olona mino an'izany dia izay olona mahafantatra sy miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa fantatrao Andriamanitra, rehefa miaraka aminy ianao dia tsy mieritreritra ho raraka zany mihitsy. Tsy mieritreritra ny olona anjara zany, tsy mieritreritra any zao le vadiko any. Ozy izy ny tena hoe izay mbola tsy hita masona renesy ny sofina niditra tao am-pony izany izy ozy izy maninona. Nefa tsy mbola niditra nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ka ianao zany tsy mila mieritreritra hoe nanambady ny anina dia ahoana zany ny fiarahanao amin'Andriamanitra reglena aloha. Namoaka fiara hono dia eo ianao dia lasa tratra ny toetra ratsy be velonana be eo. Tsy hitanareo ka ny akanjony ihany fripiny. Ina moa zany dia hidirana amin'izany. Tsy haiko hoe azonao ngamba ilay tiako tenenina satria nahoana tsy ampivavaka. Tsy manana firaisana amin'Andriamanitra miteniteny foana amin'izay.
tsy azo alamina zany. Na zazakely ary omena bomboa dia milamina. Ngainao zazakely. Amen. Zao fotsiny ataova anatin'ny sainao tianao be mihitsy Jesosy. Matoanao izy. Na iza eritreretinao tena tianao, mbola tsisy tianao noho Jesosy zany. Tsisy olana vadinao ary tsy te mihitsy zany olotra naiko aminjeko azy. Tsisy an'izany, tsisy olona manao an'izany. Fa ndraindray ary anao hitsokan'ny olona rehefa anonako. Aloha tsy ampitsangateny izay fotsiny fa azonao. Ndraindray ary eo ampisakafoanana ary dia lasa ianao mihinana rery dia mivadiny ankizy any an-trano tsy mihinanako. Dia voky ianao dia vonjy mamafavavy eo dia sakafo tsy nareo zany fa olona any ivelany any. Tehiteny aminao tsisy olona tianao ankoatran'i Jesosy zany. Manomboka androany meo azy ny tsara indrindra. Ataovy anazy ianao. Mifanomponao ataovy anazy. Aza vela ianao le olona le efa fiainanao taloha. Zany hoe niova fotsiny hoe an Kristy. Tsy hoe le an Kristy andrianina zany Tsy zay le izy fa mety asianao hanina mihitsy eto asiko sarina trondro kely eto. Dia za zany hoe an Jesosy zany zay ny dikan'iny. Tsy iny, tsy zay ny ilaina. Fa zao le ianao le tena miova. Le ianao le tena mahita ny toetran'i Jesosy iny ao an-trano vao mahita anao vadinao raha hoe vehivavy ianao. Tena faly mihitsy dia miteny hoe misaotra an'Andriamanitra fa ianao mivadiko. Tena misaotra an Jesosy fa tsy hoe tsy teny ary ahy. Fa zao tena manomboka tsika tena hoe miaraka amin'ny tompo dia manomboka isan'andro. Isan'andro ianao tokony mahita zavatra iovana foana. Hoe azoko zany le anina ankoatran'izao. Za mba miteny hoe Jesosy nefa kay misy fankalana eto am-bavako. Zany Jesosy resahako zany ange fitiavany. Dia maninona zany no hitory fankalana? Maninona zany ianao an'izao? Dia arak'ilay nyteneniko tamin'ny voalohany hoe haitsika daholo le hirahira rehetrarehetra reny fa tena iainanao ve? Amen. Mila terentsika isan'andro ny tenantsika mandray zany hoe matoanao zany Jesosy. Tadio tsara fa rehefa maneno lanitra io dia be dia be ny olona hiteny ozy izy. Efa nihira ataoko hoe nihira izy. Efa nihira tamin'ny anaranao zay. Efa nitory tamin'ny anaranao zay. Dia ozy Jesosy hoe mialahy amiko ozy izy nareo mpanao meloka fa tsy fantatro akory. Satria zao mahay nihirako fotsiny fa tsy miaina nihirako. Mahay ny teniko fotsiny fa tsy miaina ny teniko. Ka ny zavatra takian'Andriamanitra amin'asa ianao dia ny iainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa raisinao fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia misy zavatra miova be dia be ao anatinao. Zareo Damaseva, zareo efa nitanjaka hatramin'ny voalohany. Tsy ny akanjo ireo zany, izay voalaza amin'ny Baiboly. Dia zao ny zavatra nitranga, tsy ny akanjo zareo dia tsisy nalala menatra. Menatra! Fa zao, raha vao nanota, dia inona ny zavatra voalohany? Tonga dia menatra. Zany hoe, vao tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra, tonga dia niova ny fijeriny. Misy zavatra miova zany raha vao mandray ny tenin'Andriamanitra ianao. Dia indraindray ianao miteny hoe ka zange tsy mety mihina, ka zange tsy mety zao mihitsy. Satria tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsisy ninina miova aminao. Fa Damaseva, vao tsy nandray ny tenin'Andriamanitra dia tonga dia niova daholo ny zavatra rehetra. Tonga zareo dia natsapa tena hoe sahirana zany dia ohatr'izay koa. Amin'ny fotoana ny olona miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mety mahita fifaliana zany eo amin'ny fiainany. Miaina ihany izy ohatry ny olona ety ivelany. Fa le tena tediavin'Andriamanitra, le tena fifalianan'Andriamanitra tsy ananany. Satria nahoana misy hianatra ao. Dia miezaka izy aneo an'izay amin'ny tenany. Hoe zange tsara zange zao manao ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy hita le izy. Satria nahoana zany mahatonga ny olona manao zavatra ho an'ny tenany fa tsy manao zavatra ho an'Andriamanitra satria te ho hita izy. Fa rehefa ianao manao zavatra ho an'i Jesosy dia tsy hita akory ianao.
rehefa misy zavatra ataonao ho an'ny tompo na amin'ny fitenenana tsy mandratra an'izan'izy zany. Ao an-trano a be dia be ny ankizy, za tena mandray ankizy be dia be mihitsy ny tena tsoroko amintsika zany. Voaratra ny teny ray aman-dreny daholo. Ka ilay teny mamanay ohatran'izao, ilay teny dadanay ohatran'izao. Reo tena nanako alahelo reo fa zany hoe be dia be. Izay ny teneniko hoe mitandrema ianao amin'ny teny aloha ny vavanao. Ianao mety tsy mahafantatra fa ny fomba fiteninao. Dia izay moa lefa tenen'ny pastera foana hoe raha vao misy manaonao anao na sendra mijerijery anao dia va ataonao mahafantatra ny anaranao. Nefa hoe ataovy mahafantatra ny anaran'i Jesosy. Izao tena fotoan'izao iovana ry reto efa tena akaiky ny fiavian'i Jesosy. Efa tena kely sisa dia ho avy Jesosy. Aza miezaka mampiseho anao tsony. Ianao efa fantatray. Efa hitanay ianao. Efa hitanay fa zao asehoy amin'izay Jesosy. Asehoy amin'izay Jesosy fiainanao. Mba hisiny maso ny hijery anao. Any zao ny tanjona any. Io mason'i Jesosy io tsy hiala amiko. Be dia be ny tanjona eo amin'ny olona. Mba hiena kely. Izany tsy maniry an'izany e. Mba ho lava volo. Mba ho be da be reny. Te ohatran'izany daholo. Fa zao tena irio ambony indrindra. Le mba ohatran'ny tompo. Amen. Le mba ohatran'ny tompo. Farany dia mbola androso eto indray paster Joseph Dafy aloha ararotintsika kely izy fa ao amin'ny Galatiana toko faharoa raiso ny baibolinao Galatiana toko faharoa teny 9:20 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ary tsy za tsony no mivelona fa Kristy mivelona ato anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny ovo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Jereo tsara ny zavatra nilalovan'i Paoly. Nielany tsy fantatrao tsony izany Paoly zany. Raha jerenao ny tantara taloha anaty baiboly dia rehefa nandray an'i Jesosy izy dia tsisy hidiran'ilay izy taloha tsony. Fa tsy hoe mbola fetsifetsy kely ihany, mbola nanaonao kely ihany, tsy nanaonao kely tsony izy. Fa rehefa tena nandray an'i Jesosy izy dia niady mafy izy hitovy amin'Andriamanitra. Ka ny tanjontsika hiady mafy hitovy amin'Andriamanitra. Tsy za tsony mivelona fa Kristy mivelona ato anatiko. Rehefa Kristy mivelona ao anatinao tsisy Kristy mato azy zany. Tsisy Kristy tsisy Kristy zavatra ratsy rehetra tsisy Kristy manao an'izany. Fa zao mahatonga niny mbola iainanao satria mbola tsy tena Kristy mivelona ao anatinao. Ataovy tombavaka isan'andro san'andro zany. Jesosy ataovy mitovy aminao. Zany ny fandriana, ilaiko no manam-bola, te ho miliardera, te hisidina eny amin'ny lanitra dia midina indray rehefa avy eo. Samy manana ny tiany io mantsy. Izay tianao mety daholo. Fa zao irio mihoatra noho ny fandriana tsara indrindra ny hitovy amin'ny Jesosy. Jesosy efa elany nanom-poko anao. Impiry mba namela heloka. Impiry ty vavako ty mba nangina. Za tsy maintsy mamaly. Efa ampianariko foana hoe asio rano rehefa le tehiteny be iny. Amen. Ianaro amin'izay zany. Jesosy zange tsy tiany olo fa maninona ianao mahita tsy tiana. Ndana mizara fitiavana ka tseny pastera mihitsy manko ny fiainako. Eny za koa aloha tsy te halala ny fiainanao. Ny akoho ary ato tsy hitanao. Fa zao aza mijery an'izany fa mitovy zao mibanjintsika dia Jesosy. Raha Jesosy no teo amin'ny toeranao dia inona no nataony? Niady aman'olona ve? Miteny ratsy ve? Tsy nanao an'izany izy. Amen. Aokantsika kristianina mihitsy ny anala barakan'i Jesosy. Aokantsika tena hijoro vavolombelon'i Kristy. Amen. Mijoroa vavolombelon'i Kristy isan'andro. Ao atokantranonao tsy mety mivavaka mihitsy ilay olona mpifanilo bodirindrinao. Satria maninona? Maheno anareo miady foana. Dia mananatra zareo hoe aza miarakaraka amin'ireo fa findrano ilay ady any
hitanao le izy ianao zany raha vao manao zavatra tsy mety dia Jesosy foana mivoa. Donc manana antony zasy ianao hitodiana amin'ny Jesosy. Jesosy afoko ny zavatra taloha, afoko daholo reny zavatra reny fa zao hitodika hitovy aminao. Jereo tsara inona moa na tonga mipeterana anjony vola aloha fa sao de izy ianao hoe sanjily iny tsy sanjily iny ka tsy sanjily iny fa na tonga mipeterana azy iny ozy izy Jesosy hoe mamelahy eloka ozy izy impito amby fitopolo miveriny impito dia rehefa vitanao zay dia ndana manjono amin'izay fa zay trondro azonao ao ozy izy dia misy vola ao anatiny. Hitanareo ny fitahiana toetra aloha vao fitahiana dia jereo petera ihany isan'ny tokony andoha tsika ane Jesosy mivavaka zay matetika ny ataontsika za kristianina za kosa ve dia andefitra amin'izany dia jereo ilay tompon'ny filaminana no miteny mba tsy hatafotoana ny zareo dia ndao no fagagana fotsiny dia pe eo ilay izy fa tsy manino. Aiza ho aiza amin'izany tsika aiza ilay fandeferana, aiza ilay tena fampiasana ny tena misy tena Andriamanitra rehefa tena voasoratra ao anao mihitsy nefa tsy ataonao mihitsy ilay izy. Nareo lehilahy tiava ny vadinareo tsy mipoaisa mihitsy zay nefa zay tena efa voasoratra ao anao mihitsy nareo vehivavy maneke mivady okalo dia ahoana ary ohatran'izy ary ianao zany rehefa ohatra ianao ka tsy hitovy amin'ny Jesosy dia ohatran'izy ianao zany. Za tsy miteny izay zao dia tsy tianareo intsony fa ianao mamaly azy any am-ponao any rehefa tsy ohatran'i Jesosy ianao dia ohatran'izy ianao zany. Ka teny amintsika androany eto am-pamaranana jereo tsara ny zavatra ny lalovan'i Paoly niady tamin'ny tenany izy. Raha vitan'i Paoly ve tsy ho vitanao? Paoly angena namaizy azy koa ozy izy naiko za manam-pahaizanako ohatranonay zao zany tena mampidi-bola ohatr'izay mihitsy koa izy fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia ozy izy hoe tsy nila hevitra tany amin'ny olona tsony ozy izy fa any amin'ny Jesosy amin'izay. Dia io Paoly io ihany no niteny hoe way navita amin'ny fiazaka zako nareo efa nanahaka anay sy ny tompo tsangana daholo izay nanahaka ny Paoly sy Jesosy ary itsangantsika tompoko. Anao vavaka anankiray tsika mialohan'ny hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra hoe Jesosy iriko ny tahaka anao ataovy tena latsaka ao am-ponao zany hoe fangetahetana hitovy amin'ny Jesosy zany mihoatra noho ny faniriana rehetra zany hoe hitovy amin'ny Jesosy zany. Dia asandratoary ny vavakantsika ray masina tsara indrindra zany an-danitra saotranao zay Jesosy ny amin'ny teninao mba hiaina tokoa zay Jesosy ohatranao hitovy aminao izay zavatra ataonay rehetra dia ianao daholy ho anao ianao ny antony hahavelomanay. Raha misy ny faniriana tsara indrindra dia oka tena ho anao zany. Saotra betsaka ny amin'ny teninao ndreto izay vahoaka anao tsara avy Jesosy satria fantatro fa eto anivonay eto ianao nefa niteny taminay hoe naiza ny angonandrona ny tena aminarako teo ampovoany hitanao ny momba anay rehetrarehetra androany hitanao mivesatra ao anatin'ny fonay fa manaiky fotsiny izay Jesosy manaiky izay sy maniry ny hitovy aminao. Makasitraka anao indrindra izay tompony amin'ny fitiavanao anay satria mbola nentinao teto amin'ity toerana ity izay handray zavatra be dia be androany ka ninona olana rehetra nentinay teto na aretina na zavatra rehetra izay mety hoe tsy vitanay intsony rehefa nandray ny teninao izay dia misy fanovana be dia be ao anatinay. Midira lalina tomponay Jesosy fa tena mila anao tanterak'izay. Aza vela ho zahay taloha tsony reto Jesosy fa oka ilay izay vaovao ilay napiditra anao oka hisy tombo-kase ao amin'ny fiainanay nahafatesanao satria izahay mihitsy ny nahafatesanao teo amin'ny hazo fijaliana. Makasitraka anao zay Jesosy malalo oka ty fivoriana androany arivo ty tena hisy fetraikana aminay tsara avy amin'ny fiainam-panahinay amin'ny fiainanay tsara avy tena nanafatsapany izay manomboka androany Jesosy fa
tsy mandehandeha foana amin'izao tsony, tsy velona ho an'ny tenanay tsony, fa velona ho anao. Makasitraka anao indrindra izay Tompo malalo, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Te-tananao an' Jesosy sika. Alléluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika tehaka mafy voninahitry ny Tompo nandray teny fiainana ianao inao fa ahita fiovana ianao aorianany teny. Amen. Amen sa tsy amen. Aorianan'ny filazan-draharaha dia mangataka ny Tata Kevin mivady rehefa avy eo mba androsy aty anoloana ho ara-paina avy nanorina tokantrano. Alleluia. Mialohan'izany dia ambara amintsika aloha zany ny sekoly. Rapitso aloha tsika eto ny fotoanantsika rapitso manomboka amin'ny fitora fandraisana fanasan'ny Tompo. Fotoana miavaka foana isaky ny sabotsy eto amin'ny tranom-bokin'olona manentana anao manokana aza vela ho diso anjara. Iray latabatra amin'ny Tompo zany tsy hoe misakafo fotsiny fa tena mihinana an'le tena fihinana, misotro an'le tena fisotro, le tena izy no iarahantsika amin'ny Tompo eto rapitso manomboka amin'ny fitora. Rapitso ariva tsy misy fotoana fa kosa eny amin'ny hvkl-mission tsika miaraka amin'izareo avy ao a France manao fotoam-pivavahana. Ny fotoanantsika latsinainy talata larobia kosa dia manomboka amin'ny fitora etsy amin'ny Shoprite deuxième étage Analakely. Tsy miova amin'ny fotoana latsinainy sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamahana olana ary alarobia dia sekoly ny tokantrano sy fanambinan'Andriamanitra. Ny zoma moa tsika dia eto ihany ny fotoana. Misy kosa ny fotoana sabotsy ariva any amin'ny Kapratamatavy ho an'izay any Tamatavy cellule de prière manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ora sasany. Ny zay any ivelany mino fa mety afaka ny makany ivelany ihany koa ianao any alahady amin'ny folo any Haute-Savoie misy fotoam-bavaka. Amen. Ohatrany tsisy teo any nareo zany any Tuliara amin'ny lahady ihany koa amin'ny 6 ora any amin'ny Capra fotoam-bavaka iarahana amin'ny hvkl-mission daholo zany ny croisade ny 24-25 any Ambodibonara ny fotoana lahady sy latsinainy io. Amen. Amen. Ndao tsika ara ny angataka an'izy mivady. Alléluia. Androsy aty anoloana. Monsieur Kevin mivady. Mialatsiny fa tsy nivonina ny iteny fa amin'ny anaran'ny hvkl-mission izay soloana tena ary nampitondray ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rodolphe ihany koa ny amin'ny fiarabana manokana anareo mivady miaraka amin'ireto mpiara-manompo marobe reto. Miaraba anareo mba tena ho tokantrano fitaratra, tsy le fitaratra hita ny ivelany fa fitaratra miroara miverina, zany hoe voninahitry ny Tompo ny tokantranonareo ahita ahazo izay irina rehetra ho tonga any amin'izay tanjona rehetra ary ny fanotronan'ny Tompo eo aminareo mandrakariva dia ahazo izay taranaka irina rehetra na aranofio na ara-panahy. Alleluia. Ndao tsika ninditra ny tanantsika ty anoloana dia hivavaka ho azy mivady. Ray masindrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy sotranao zay Tompo satria niditra tao amin'ny lalanao izy mivady reto
nanaiky mifandaminanao ary niditra tamin'izany hoe tokantrano kristianina, tokantrano masina ary tokantrano idiranao an-tsehatra isan'andro san'andro. Ianao tompo no angatahanay toetra mandrakariva amin'izany tokantrano zany. Ninninona mety fikasana, ninninona mety zavatra ilain'izy mivady eo ianao. Ninninona zay mety zavatra tsy maintsy atrehina ihany koa satria mbola eto amin'ity tany ity, eo ianao. Mivavaka izay tompo, taio manokana izy mivady dia ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny izy, tahaka ny anambinanao ny fanahany, ho arovanao izy amin'ny zavatra rehetra zay mety miseho eto amin'ity tany fandalovany ity, ary ampitoerinao eo amin'ny fiainany manokana ny fanotronanao isan'andro san'andro. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tain'Andriamanitra tompoko mahazo toerana dia otsika tiaka ataovy tiaka mafy be voninahitry ny tompo. Alléluia. Lasolo averiko lisa. Mandeha ve le bafala ry? Alléluia. Te hafa mafy hoan'i Jesosy. Tsangana ianao amin'ny toerana misy anao mbola hiakatra eo Joseph Dafy rehefa avy eo, fa aleo aloha apetraka eo ambany fiarovan'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Amen. Amen. Misaotra an'i Jesosy tsika, izy aloha na tsiaro hoe niteny tamin'i Jesosy teo hoe dia azo atao teny mandalo fa ataovy teny mitoetra. Amen. Mahitanao mikatsaka izay ho an'Andriamanitra amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Mahitanao misaina izay ho an'Andriamanitra amin'izay ary velona ho an'ny tompo amin'izay. Raha fantatrao fa sarobidy amin'i Jesosy ianao, tazan'i Jesosy ianao naiza naiza toerana andehananao. Ary ny tian'i Jesosy dia ianao mahakasika ny fony, manova ny sitrapon'Andriamanitra, fa ho hitanao fa tsy ho lavitra ny mason'Andriamanitra amin'izay ianao. Ary ty herinandro ty dia ho hitako ianao fa tsy ho lavitra ny mason'Andriamanitra amin'izay, satria manome izay katsahan'Andriamanitra. Mahita an'i Jesosy mijery anao satria ianao manaiky an'i Jesosy. Hitako ianao manomboka androany miaina tahaka ny fiainan'i Jesosy. Hitako ianao manome le toe-po izay takian'i Jesosy. Hitako ianao manomboka mandefitra amin'izay. Hitako ianao manomboka mamolaka ny lohalika ao, andohalika eo an-tongotry ny tompo, mamolaka ny tananao hanokatra baiboly ary manokatra ny vavanao hiresaka amin'i Jesosy. Hitako ianao hifanena amin'ny fifalian'Andriamanitra amin'izay, satria manapa-kevitra ho velona ho an'i Jesosy mamono ny momba ny tenanao. Amen. Amen. Hitako Jesosy mitodika mijery anao ary mibanjina anao satria manao izay ankasitrahany ianao. Hitako amin'izay fa miova toy ny toetran'i Jesosy ny toetranao. Amen. Miova toy ny fitenin'i Jesosy ny fiteninao, ny firesakao tahaka ny firesaka Jesosy, ny fandeferanao 100 isan-jato tahaka ny fandeferan'i Jesosy. Hitako ianao fa mahay mamela heloka amin'izay. Hitako ianao fa manome ilay nandrasan'i Jesosy teo aminao amin'izay. Hitako amin'izay Andriamanitra anome anao ilay anjara tsara satria omenao amin'izay ilay mahatery an'Andriamanitra. Amen. Tianao Jesosy, sarobidy loatra amin'i Jesosy ianao, fa moa ve mba sarobidy aminao ve Jesosy? Asandrato ny tananao ndaontsika hivavaka. Teneny Jesosy, Jesosy manomboka androany ataoko sarobidy amiko ianao, anome izay takianao amiko Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, alohan'ny hamaranana ny fotoana dia ndreto izay miteny aminao, ataonay sarobidy aminay ianao Jesosy. Omenay izay takianao aminay. Ataonay izay fomba rehetra mba ahitanao anay Jesosy. Naiza naiza toerana andehananay dia ametraka anao sarobidy izay mihoatra noho ny olombelona hita maso. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanotronanao, misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa tsy nandalo foana ty fotoana androany arivo ty, fa kiondalany ty hifanenanay amin'ny fankasitrahanao. Manomboka androany Jesosy dia hifanena amin'ny fanotronanao izay satria omenay izay mahatery anao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, raha andeha ody izay dia hitanay fa miaro anay ny anjelinao satria ny fatahorananao mahazo aina ty anatinay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fombanao, ny amin'ny fanotronanao. Ianao nefa niteny fa tsy andao anay fa omba anay mandrakariva, ary ianao nefa niteny fa indro aho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mahita ako fa ninona aretina eo amin'ny fiainanao dia efa nisitrahan'i Jesosy izany androany. Mahita ako fa ninona zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao dia efa misokatra ny lalana, satria Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana no nataonao loha laharana dia izy mandeha eo anoloanao. Azy varavarana ny sokafan'i Jesosy dia tsisy mahakatony izany eo amin'izay rehetra andehananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mety ny zavatra rehetrarehetra
salama ianao, teneno akaikinao salama ianao hoe mety ny zavatra rehetrarehetra ka tsao zay any Jesosy hoe dia aleo Jesosy ianao ny ambany. Alleloia, mitiafa mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Alleloia. Tsofirano eo akaikinao ataontsika ho solon'ny fitsofan-drano androany dia averintsika lery atao hoe mirary anao tahin'Andriamanitra. Afaka miresaka amin'ny olo eo akaikinao mihitsy ianao ao anatin'ny hira. Nasitraka ao dia tena hitodio mihitsy izy teneno izay avy any am-ponao rehetra atao anatin'ity hira ity. Isaky ny miaona amin'Andriamanitra dia mahatsiaro anao anaty tonom-bavaka, mientana ny fo ahitanao isandratra, ahitanao e fo ahitanao hiakatra. Hoiteny aminao raha mandeha an-dalana, ny fiainan'i Jesosy no indro tazana, dia ampamirapiratra ny tavany aminao. Ka naiza naiza le na fikasana atao, ka mirary anao ho tahin'Andriamanitra, tononiko aminao ny fahatsarany lanitra, fanotronany no anotrona anao, ka ny zanak'Andriamanitra, sy ro toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny voninahiny amirapiratra aminao, ny fanotronany anaraka anao. Tuna
jesosy daholo